Ny tontolon'ny finoana no amaranantsika ny vaovao rindrakira mikasika sy mahakasika ny fitiavana no nentin'ireo sampana velona eo anivon'ny FJKM katedraly Analakely nankalaza ny fetin'ny mpifankatia farany teo raha ny voalaza mantsy dia ny kristianina indrindra no tokony ankalazan'izay fifankatiavana izay. Tamin'ny alalan'ny fampisehoana rindrakira no nanamariana ny fetin'ny mpifankatia ny alakamisy teo ho andry zareo tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ireo sampana velona rehetra tao amin'ny fiangonana no nandray anjara tamin'izany. Nisy ihany koa ny fandraisana anjara ny mpitandrina tao an-toerana. Ny vahiny saina manokana kosa no nandray anjara dia ny président synodaly avy eo amin'ny sinodam-paritany Avaradrano dia sisa moa izany fa ny mpitandrina arabe tokotany miary laza. Tamin'ireo hira izay natao dia nisy ireo hira ara-pilazantsara, nisy ihany koa ny hira tsotra nefa manana lanja ny amin'ny lafin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Na dia tsy fety kristianina tokoa aza mantsy izay fetin'ny fifankatia izay dia nao mafisin'ny mpikarakara fa ny kristianina ny tokony hanamarika bebe koa sy hanome lanja izany satria ny didin'Andriamanitra dia ny didy fitiavana noho izany tsy tokony ho latsa-danja amin'ny fety ataon'ny olona any ivelan'ny fiangonana ny fankalazana izay. Nampisalorana ny anarana hoe hiran'ny fitiavana moa ity fampisehoana ity izay naharitra ora maromaro ihany.